Dia ahoana amin'izay le fika le hoe hitam-bola? Ty lesy le plan le affaire ataontsika. Ian'olona tsara fa ho azavaiko tsara amin'ny lahy am'izay ny le tetika azotsika vola be. Tao lesy any amin'ny bary zany resahana, sady any dia mba misotrosotra e. Ohatry zavatra sarobady sady miankina amanainy, miankina amin'ny hoavintsika roa langy izy ty e. Ka tsy maintsy aty amin'ny toerana mangina ny resahana. Zany ny antony nankanesako aty amin'lahy. Fa inona aloha le affaire e? Sao dia misy resaka famonoan'olona kosa ary ty affaire ataon'ny lahy ty. Marina aloha fa te hanam-bola be aho, nefa tsy miditra kosa aloha raha misy fandatsahan-draha. Tsy misy von'olona fa saingy mila fasahiana sy heritsaina ary tena fahazotoana. Ary mila tetika matipaika ary tsy misy mahalala an'izao afa-tsy tsika sy lahy rery. Ary zao ny teneniko an'lahy. Vola 500 tapitrisa no azontsika amin'io affaire io. Ahoana tsara hoe ity? Vola 500 tapitrisa? Tsy maintsy ho tafa ihany zany ny bandy raha izaoko. Aza mbola miney aloha e lahy. Mbola tsy tafy zany lahy zao. Mbola tsy eo am-pelantanan'ny lahy ny vola. Mbola ady goavana sy miatra manaina vao tonga eo am-pelantanan'ny lahy ny vola fa aza mbola misiko aloha fa tsy tafavoaky ny ala. Fa inona tokoa aloha le izy raha andro fa za koa ty toatra manditsy afa-davony fotsiny etiko. Zao ary le tse. Any amin'ny madame Bakolo no akatsika ny vola be io. Inona tsara hoe ity? Sao dia vera lafa malala ny lahy madame Bakolo ka mimehan'ny lahy an'izany vola be zany. Karaman'ny lahy ireo mila tsy ho azoko. Marina letsy zany e. Tsy hanome vola antsika maimay po amin'ny madame Bakolo fa tetika mirindra sy matipaika no entintsika angalana an'io vola io. Ary iny zanany iny no alaitsika keriny. Ary vola 500 tapitrisa ny takalony. Ka ahoana? Maninona tsara hoe ity? Tsy mahavita an'izany kosa. Vitako rery io na anao e lahy na tsy anao e. Kanefa kosa za milaza amin'ny lahy. Fa efa fantatra e lahy tsy ambarateloko. Ka raha misy mifaritratrarako dia midoboka miaraka amiko e lahy. Azoko moa ny vola dia ana samy rery. Ka ahoana? Zay aloha e, tsy mitsikatsika ny zanako ao. Etrano. Fa ahoana? Inona no niseho e? Nisy olona niantso ato fa hoe haniako ny olona zanako. Nanafatra mafy zareo fa tsy tenenako any amin'ny polisy. Dia ahoana moa ny inonao an'izany? Chauffeur mpanatitra azy zao tsy matsiaro tena any amin'ny hôpitaly. Niantso tany am-pianarany aho, tsy hanolo ny zanako. Tena lasa mipamitakamena zany izany. Tena nazo atao amin'izany Randria. Nga misy azo atao aloha e. Tsy maintsy miandry mibaiko n'ireo mpakakeriny ireo. Dia miainga avy amin'izany ny fampitorana. Dia ahoana Randria, aiza ny zanako e? Tsy manana afa-tsy nitokako iny anie zaho e. Konsera, matoky ahy ianao. Fa izao tsy maintsy antso anao ireo jiolahy ireo. Tsy afenina azy lazainy rehetra. Zany dia ho any birao aloha. Dinika tokony atao miaraka amin'ny zalahy. Feno entana tsara tarehy lafidy.
hitako sahady ianao mpangoboly manoloana ny fitaratra. Mitodika mijery aby tsika. Efa diko tsika. Dia rehefa mandeha ny andro sy volana dia tsy rehefa mianatra tsika. Dia mahafinaritra be ery amin'izany no mahita anao mikarakara ny zanantsika andeha hianatra. Tsy maintsy tanteraka izany neny izy. Tsy misy asakana amin'ny fanorentsika sy ianao. Dia ahoana ande? Taiza lahy teo iny? Nio dia lakerina mpiaraka tamin'ilay jova tany alesy. Androany alina izany nangalantsika an'ilay vola be a. Fiona ny mampiomehy any lahy. Fangaly ty izy ty azo irotorotoana amin'ny lahy. Fa tsy anio alina ve ny fotoana nometsika an'ilay madamo Bakoly? Anaterantsika an'io zazo io any dia angalantsika ny vola. Ka tsy ho raisi-potsiny ihany ve tsika sy lahy? Ahoana moa ny ino lahy fa tsy niteny tamin'ny pôlisy madamo Bakoly? Mino ahy lahy fa pôlisy mitana basy no mameno an'io toerana io an'io alina. Dia ahoana ary izany e? Dia ahoana ny fomba azahoantsika an'ilay vola? Raha pitsondray lesy tsika miantso amin'ny madamo Bakoly e. Dia miaenjana ny fipetra amin'io. Lazaina azy mazava tsara fa ho vonotsika ny zanany ka mbola miteny amin'ny pôlisy izy. Tena fetsy lesy lahy ty a. Kozy. Efa miteny any lahy fa tena tetika voalindra sy maty-paika ho any hoentintsika maka an'io vola be io. Za lesy ohatran'ny efa manonofo hoe ao ampelantanako mihitsy ilay vola be a. Dia mba inona zao ny anaova lahy volany lahy raha zao? Za lesy ohatran'ny niverina any ambanivohitra amboly sy iompy ary tena hividy fitaovana tena ary fomba mahitsy a. Tena norana toeram-piompiana faran'izay ngeza. Enga ny lesy mba ho tanteraka ny faniriany lahy. Ary ny alina inona mba eritreritry lahy? Mariazina izy veritsy. Tena iaina ny fiainana sambatra be izay. Ary ho porofoko aminy fa tena tsy mamitaka azy a. Tokatra ny sambatra ny tsy maintsy iainana e. Tsy hipetraka eto Antananarivo eto ilay izay. Fa andeha ho any amorontsiraka any. An'izay ny anorina fiainam-baovao. Oldia, fa efa mba melona sakafo velo ilay zanak'olona ao. Sao dia mba maty noana riry eo. Efa mety fa tsy mety inany e. Aiza nahita hoe pizza sy io ny tiana hohanina ka aiza nahita an'izany? Aleo lesy fa tsy maintsy hividianantsika izy rehefa avy eo. Sao dia ho fatiny ny anohananao io zanak'olona. Fa aza dinona ny mametaka ny sary tavaly lahy rehefa makao e lahy. Ahoana moa ny tsy ahalalana hoe hibary mpitondra ny taksi any lahy. Letsy e. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady e? Misy zavatra manahiry an-tsaina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady? Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy. Fa ina hoe tsy malaza saina ny dady anga? Tsy dia misy.
tena misy zavatra mampiasany saiko e. Azo mitady lazaina avy e? Momba ny asa e. Fa hatramin'ny viny indray ty tady ty miasasaina momba ny asa e. Reny ary jolamasika be reny fampitananareo tsy mampetsy-bolo masany dada akory. Ka le izy anie zanak'ilay madama namako izay nisy nakaikeriny. Zanak'ilay madama namany dada sa zanak'ilay madama sipany dada e? Mino fa zanak'ilay madama sipany dada, matoa dada lasa saina be ohatriny io. Dia ahoana? Inona zany zao ny fepetra raisin'ny komisera Randry? Vola 500 tapitrisa nitadiavin'ny zalahy tamin'ny alina ny fotoana amin'ny fanomezana nefa ny zalahy tsy tonga. Vola 500 tapitrisa? Fa zanaka mpanankarena nga le zaza? Ka zanaka mahantra moa ataon'ny jolay inony. Dia tsy maintsy omena azy hoe zany vola be zany ry dada? Tsy maintsy atao azy azona an'ilay zaza nefa tsy manome vola. Fa zao ry dada, Ahoana? misy olona miaraka amiko any. Mifankatia be zay ary akavady ahy izy. Tsy mila an'izany ahy. Firy moa ny zalahy laza dia akavady anao. Nefa aiza zalahy zao? Tsy ry dada, tia ahy andry ary tiako koa izy. Mifankatia be zay ary mifankatia mandrakizay. Zay ary dada vao nahita ilay olona tena tia ahy sady tiako. Enga nerivery ho tanteraka amin'ny faniriana. Zavy mila ho tapikaina mahita anao fa vitaka foana. Nandesan'ny tiazana eny ireo roa mety misy lafin-javatra hafa tsy mety tanteraka amin'ny fanambadiana. Dada zany koa nge to tsy mba mirary soa fa miahiahy zavatra hafa hafa e. Tsy miahiahy zavatra hafa avy zany aho fa mampionina ny sainao dimy miloha sao dia tsy ho tanteraka izany. Hatramin'izay ny tia dia fitahana diso fanantenana. Fa rehefa nieritreritra tsy tia ahy reny mpamitaka ireny matoa namitaka. Fa ankehitriny kosa tsapako fa tia ahy andry tsy hamitaka ahy izy ary tsy misy mahasakana ny fanirianay. Ninona niza. Fa iza tsara no anarany ary inona ny asany? Iandry Rasanakoto ny tena anarany. Navita fianarana momba fitantarana izy saingy mitondra taxi izy aloha mandra-pahita ny asa mifanaraka amin'ny mari-pahaizana. Iandry Razanakoto dia mba rovino moa izy no eo amiko. Ho avy tsy ho ela. Allô? Madame Bakoly? Eny tompoko. Za ihany e, le nakakiriny any zanakao. Fa nataonareo aiza ny zanako ah? Milamina aloha ianao e. Milamina ianao aloha e. Aiza ny zanako? Milamina aloha ianao madama. Fa nataonareo aiza ny zanako ah? Milamina aloha ianao e. Zao ry madama,
Efa tokony nody tany aminao ny zanakao, fa noho ny tsy fanarahanao anteninay a, dia voatery tsy maintsy mbola nitazonay aloha izy. Ka entitra zao miteny aminao a, hoe raha mbola tianao ny ahita ny zanakao ho velona, dia arao ny teninay. Eny ary re tompoko, arahako ary ny teninao hoe Fifanarahana farany ty madama. Raha mbola misy pôlisy manelingelina ty fifanarahana farany ty, ka tsy tonga eto am-pelantanako ny vola, dia ny fatiny zanako no hitanao. Ty aiza zany no anaterako ho vola sy hakako anjanako. Miantso anao a io alina, manoro ny toerana nateranao ny vola 500 tapitrisa tsy banga. Voaraiko soma tsara ny vola, dia miantso anao ndray aho, manoro ny toerana angalanao ny zanakao. Nandalo teto aho fa tsy tato ianao. Miandry aho fa ela be ianao. Za koa mbola misy fotoana ho vonjeko. Vero aho, ho tanteraka tsy ho ela ny faniriantsika. Mariazy mahafinaritra sy manetriketrika no isatarantsika an'ilay fiainana mahafinaritra nofinofisitsika. Vero aho, mety hoy angamba ianao hoe mirediredy aho, tsiry malala. Tsy mirediredy aho fa tsy maintsy tanteraka tsy ho ela ireo nofinofo mamitsika. Hoy iandry ty tena tianao. Sambatra. Reo ny vola. Dia zao a, miomany lahy fa tsy maintsy mipitsika tsika. Ato mantsy amin'ny fotoana kamo madamy bakolo ny zanany. Fa tena loza ngely ty e. Fa loza inona ny ty e, han? Fa misy inona? Tena maty angely ty le zaza e. Fa matina n'inona ny ty e, han? Mety hoe natahotra loatra angamba izy e. Fa raha ny fahafantarako azy mantsy dia ohatran'ny hoe marary fo io zaza io. Dia ahoana ny ty zany e, han? Tsy misy adosoantsika lesy zany e. Tsy tsika angely namono anazy e. Diso ihany letsitsika. Nefa lalany efa nizorana izy ity, ka tsy azo iverenana intsony. Fa ela ve naneniny e. Za zao tsisy aninenako mihitsy. Za zao hivavaka be ahy fona amin'ny eloka vitaka. Alina rejery mifata zanako madamy bakolo eo ambadika eo.
Tsy mahajery an'izany aho aletsy e. Tsy mahajery an'izany a. Zao rehetra tafita soamatsara ty ny tanjona ka tsara angamba tsika sy alara mba fandombera kely mialohan'ny zarantsika amin'ny vola e. Io. Allô? Ahoana aky malata? Tsy maintsy mihontsika raha pitso hoe. Zany? Voaray anao ve le taratasy napetrako teo an-tokotaninareo? Hitanao, ny sariko tsara be zay saika nampiarahako tamin'iny taratasy iny fa nadiniko taty am-paoziko taty. Aty amiko aty zao le izy. Ie, zay aky a. Fa ao an'aly ty e, a? Fa misy ino ty? Fetsy alava zany mbola fetsino ela. Vola be ve dia ho zaraiko amin'ny lahy. Fetsy ela fa tsy mailo e. Efa nisolokan'ity tsisy poziny ity lela bera napetraka ela tao omaly ary tia lahy ty le misy poziny fa tia anaty tsy misy. Ary fantatro angely ty fa nanaova lafanandramana tamin'io pozina saika amin'olona io zanaky madamy bakoly e. Zany nafaty azy. Iandra, fona lesy. Tena vola marina, tena fototra ny ratsy rehetra. Tena miangavy lesy. Mba hoe tany dokotera lesy re andra. Ny fatalano ariko any akodaoda ivelana Antananarivo any. Dia iantso amin'ny madamy bakoly aho rehefa avy eo a akany le fatinjanany ato. Vero. Vero. Tsofrano reto zay sy vero a. Tsofrano zay roa kely. Tsisy ahasakana nofonofonay sy ny fanarinay letsy e. Tsisy ahasakana ny fanarinay sy vero letsy e. Observe bakoly a. Avelao irotsaka ny ranomasoko radria. Malahelo loatra ny volako lasa nefa ny zanako mifahana am-poziny. Tena tsy latsy vaniny, tsy ho zaka ny tontol'izao alaheloko izao. Fa nahoana nefa nafianao any zava-misy? Ka tena nyrahona mafy ange zahay. Raha mbola miteny amin'ny polisy ianao ry zareo dia faty ny zanako no hitanao. Manome tokanao a, fa tsy maintsy hitako jolay mampitondra fahoriananao io. Amidika inona tsony moa e?
Tsafiverina ny anjanako izany. Vola tsy efa laniny. Farafarasiny izy mba mahatsapa tsy mety nataony. Ary tsy ny lalàna nanenjika azy fa izaho. Kanefa tsy olona fetsy sy matianina ry zareo Randria. Ho arerahamberomaina fotsiny lenao. Fetsy ny jiolahy ary marina tsy mba maty. Ary ny kisena sitritra manam-panehy polisy foana. Fantatra ve ty olona ty? Sariniza iny? Iandry. Fa ahoana Randria? Mino ary very fa io amin'ny sary iny no navandoza. Fa ahoana? Sa hitako tao amin'ilay natana fatiny zanakao iny. Nahoana tsy afa-be amin'izao erika vehivavy izao io olona io. Randria fantatro tsara ty olona ty. Iandry. Tondra taksi tato amiko ty. Iandry. Tondra taksi tato aminao? Iandry Razanakoto ny tena anarana. Navita fianarana momba fitatana izy saingy tondra taksi izy aloha mandra-pahita ny asa mifanaraka amin'ny fahaizana. Fa izy izao? Efa niala izy. Herinandro talohan'ireny zavatra nitrangy ireny. Izy tsara ny tena anarany. Ary ahoana ny momba azy? Iandry Razanakoto ny tena anarana. Navita fianarana momba ny fitatana izy, fa tsy mety nahita azy izy dia izay no mitondra ny taksi. Tena tsy naposiko e. Ve ka reny izy miresaka amiko ireny ka mikotrika zavatra ratsy ao an-tsainy ao e. Tena tsisy tandroka ny ratsy a. Iandry Razanakoto ny tena anarana. Navita fianarana momba fitatana izy saingy tondra taksi izy aloha mandra-pahita ny asa mifanaraka amin'ny fahaizana. Dada, ty Iandry. Tsy hitako jola mafindra fahonanao io. Iandry a, fa maninona hoe ianao tsy tia mampiaraka amiko mandendehana amin'ny vilona intsony tato ato izao e? Tsy teny efa leo tabataba kiry vero a. Fa tsy tianao ary ve mitsangatsangana amin'izao toerana mahafinaritra be izao? Mahafinaritra ka. Saingy laza fotsiny saiko hoe maninona ianao tsy tia mampiaraka miaraka amiko any amin'ny vilona intsony? Vero a, roviana ny tianao anaovana mariazitsika. Vonona izany anga ianao? Tena efa vonona dia vonona tokoa satria efa misy ny vola. Hay, amin'ny daty mitsingerin-taona nahaterahana. Izany hoe afaka roa volana izany? Izany, raikitra ary izany.
Milahatra zao andeha ho any amin'ny dadanareo. Miandry an'laza. Vero fa aiza ihany dadanareo mbola tsy nifotra ihany e. Tsy efa ho adiny ray aza ay nampiandrasany teto foana ve? Efa maiky hitazy angamba manaraka. Efa maiky hilaza vaovao mampifaly. Dada! Dada! Efa ho avy e. Arovinao aza any hoe tinao any aminareo. Rapitso. Aiza mety kelary any. Komisera Randrity manolana lahy ty ka tandremo fihetsika. Fa ahoa zao ry dada? Io tianao ny andro zanakoto. Mpitona taksi tao Madame Bakoly. Ary nakakely ny zanaky Madame Bakoly. Le hoe mitako vola 10 amin'ny zato tapitrisa ve? Zay indrindra. Azo ny vola be. Ny sasany meny poizina. Fa mba aiza moa mipirofo ahafahanao mitazona amin'izany komisera Randry dadan'ny Vero, Ity sariny lahy. Hita tao amin'ilay trano kely nisy amin'ny fatin'ny zanaky Bakoly. Atolony moramora ny tanany lahy. Tiany amin'ny brotsika fanazava. Miala tsy mianaka. Jiolahy io. Jiolahy no tianao. Tsy napoziko. Dia ahoana zany? Sangero ny toetraza aminy. Vero. 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 Mbola veriko foana. Tiako ianao. Miandry. Zaho mihitsy ve ny ratsy vitana? Zaho mihitsy ve nefa voahozina? Tena tia tokoa Iandry. Nefa zavatoza tsy napoziko indray no niseho. Iandry, raha mba fantatrao tokoa mantsy fa toejaza aminao a. Tsabony eny amin'ny hopitaly ianao zao. Tsy fantatra na ho faty na ho velona. Raha velona somatsara Iandry dia ny fonja no miandry azy. No ny eloka be vava vitana. Raha maty moa izy dia midanadana itelona ny nofo ny varavaram-pasana. Ahoana ny hafarany Andry? Ho any am-ponja sa ho any am-pasana? Fonja.